hoentiko aminareo zany ny resaka tokony ambara fahitako azy zany amin'ny tranga mahazo ny Hiary Rapanoelina. Raha ohatra ka tsy naharaka ny vaovao ianao Hiary Rapanoelina dia mpanakanto izy io. Mampanakanto azy zany dia namorona vondro tserasera anankiray teo anivon'ny Facebook izy antsoina hoe ina indray moa izy fifosana tsara hanatsara people gasy. Zany hoe nisy groupe anankiray zany teo anivon'ny Facebook teo. Izy io zany dia groupe na hoe vondrona zany vondro tserasera ny tanjona araka ny fanazavana ny fianakaviany Hiary Rapanoelina tany am-piandohana dia ny hoe mba hanatsarana ny tontolon'ny showbiz zany, any ny tontolon'ny zavakanto zany, ireo olo malaza zany eo amin'ny sehatry ny zavakanto, eo amin'ny sehatry izay showbiz izay angamba no azo ilazana azy tsotsotra. Zay le hoe fifosana hanatsarana ny people malagasy. People zany ny amaritana tsotsotra sao dia tsy azontsika pieno sasasasany dia hoe le olona malaza zany eo amin'izay tontolon'ny zavakanto zay. Ny tanjona hoy ny fianakaviany tamin'izay fotoana nanomorona ny Hiary an'izay groupe Hiary Rapanoelina zany an'le groupe teo amin'ny Facebook izay dia hoe mba fanehoana zany amin'ireo artiste ireo sika manana mpankafy. Zany hoe rehefa manana mpankafy tsika dia indraindray mba ohatrany hoe tsy mety loatra le clip ohatra nataony tarika zao na nataony tarika zao dia tokony mba hitsy ny tononkira ohatra ny seho an-tsehatra ohatra ny tatakan'izao ny DVD ve sa ny inona, any hoe le vokatry'ilay mpanakanto zany atolony ho an'le mpanjifa na le mpankafy azy zany no ny eritreretin'ny Hiary zany tany am-piandohana Hiary Rapanoelina fa hoe anaovana karazana critique constructive zany na hoe tsikera hanatsaran-javatra zay moa le hoe fifosana hanatsarana people gasy zany. Zay zany ny voalazandreo fianakaviana fa hoe antom-pisiny ilay groupe zany. Rehefa nandeha nefa io groupe io zany dia niazakazaka be amin'izay zany ny fitadiavan'ny mpiserasera ao anatin'ny Facebook tsika malagasy io zany hikambana ao anatin'ity groupe ity. Dia rehefa nitatra be araka ny voalaza ny fianakaviana dia tsy voafehy intsony zany, izany hoe dépassé tanteraka zany, tsy araka ilay mpitantana intsony zany dia Hiary Rapanoelina dia hoe napiditra administrateur hafa zany. Ny asan'ilay administrateur raha ny fanazavany ny fianakaviana zany bentsogna efson dia hoe misy publication zany izay azo avoaka, izay mivoaka zany dia tsy maintsy mahazo ny fankatoavany ireo le administrateur. Ny administrateur zany eto dia raha ohatra hoe raisina amina onjam-peo takany antsika tony zany zao dia misy an'ilay hoe directeur de publication bentsogna efson amin'ny gazety antsoratra dia misy an'ilay atao hoe directeur de publication. Le directeur de publication io zany no tompona andraikitra ara-pitsarana, izany hoe responsable pénal, administratif et judiciaire angamba zany no administratif et judiciaire angamba zany ahoana moa zany ny filazantsika zany hoe pénalement responsable zany any hoe raha misy zany ny olana ara-pitsarana sy ny sisa dia lay directeur de publication na nytalehan'ny famoahana zany no tanana ho tompona andraikitra. Zay no mahatonga ny hoe ny zavatra rehetra mivoaka amin'ity gazety ity dia tsy maintsy zany zavatra efa ohatrany hoe nankatoavany talehan'ny famoahana zany ary izy ny tompona andraikitra raha tany ka misy fioram-pefy sy ny sisa. Takan'izay zany no rôle n'ilay administrateur any anatin'le Facebook zany raha ohatra ka hoe mamorona groupe anankiray zany na mamorona vondro tserasera anankiray azahoantsika azy tsara manko zany ny anazavako an'izay. Zany hoe ny zavatra rehetra mivoaka ao anatin'io groupe io indrindra moa zany ny atao hoe publication dia zany hoe ohatra zany hoe mamoaka ako zany hoe imbintsoa dia olona ohatran'izao mihitsiny iny zany rehefa andeha alohan'ny voany iny dia efa nahazo ny fankatoavan'ny administrateur matoa iny nivoaka zany mbintsoana efson. Fa nandeha amin'izay zany le groupe dia lasa niroborobo be dia lasa hatrany amin'ny 77 000 na 7,7 alina ny mpikambana tao anatin'izay vondro tserasera hoe fifosana hanatsarana people izay. Dia rehefa nandeha rehefa niazakazaka be ohatran'izay le groupe dia ny admettre zany ny fianakaviany Hiary Rapanoelina zany hoe ny aiky zany Hiary Rapanoelina tamin'ny alala ny fianakaviany fa hoe tsy voafehany intsony ny famoahana n'izay resaka tao anatin'le groupe zany satria
be loatra le mpikambana zany 7 izany de mamoaka isan'ora isa minitra isa segondra ve misy olona mamoaka resaka ao de tao am'izay zany le hoe voalohany ny vika zany nivoana tam'le antony nametrahany azy tany am-piandohana zany le resaka groupe teto hoe le tanjona napetraka tany am-piandohana zany nivoana be satria lasa misy resaka people isan-karazany ao be de be ny vo resaka ao ry lalatina zay tsy manao resaka zavakanto akory fa ty amin'ny politika ty na ty amin'ny asa fanaovana gazety vo resaka ao misy namana mpanao gazety hafa vo resaka tao de nisy mpanao politika ihany koa vo resaka tao zany hoe lasa nivoana be zany le izy de eo am'izay zany le adevitra hoe tsy araky Rapanoelina intsony zany na le administrateur niaraka taminy a de lasa nanomevahana fanaratsiana olona famitehana olona fanimbana tsotro zao zany hoe ny fianakaviana sy mba zany hoe ntiako apetraka amitsika am'izay hoe compréhensible tsara zany na zava tsara zany na tonga ny olona sasatsasany zay vo resaka tao anatin'le groupe hoe tsy nahazaka intsony a de nanao an'lay fitoriana za aloha zany hoe de mametraka kosa za de tsy mametsiny andreo olona izay nitory fa za ihany koa zany rehefa nifampiresaka tamin'ny fianakaviany Rapanoelina de micomprendre mahazo an'lay hoe zao ny zavatra nataony tany am-piandohana ary azoko am'izay zany le hoe dépassé na tamin'ny fotoana anankiray zany tsy voafehan'izy ireo intsony le zavatra nivoaka tao satria maro loatra zany de tao am'izay nisy nanararoatra zany hoe andao am'izay zany anaratsy olona motika olona nimba olona de tena manala baraka kosa aloha e mampitaintaina le izy ahoana moa zany nieritreretana hoe mifondra ianao maraina de ianao zany tsy anana fiainana milamina mihitsy ianao zany fa de hoe sao de voafosary indray lay lohateny lay anaran'le groupe ihany koa manko loatra ny sujet polémique ihany le hoe fifosana zany bon zay zany le adevitra nitranga tao anatiny itsy raharaha itsy zany hoe ary io tiako apetraka mazava tsara amitsika sasantsasany izay ohatrany hoe miazakazaka be fotsiny zany ao anatina hoe marina fa mitaky ary za zao anisany nametraka hoe za tsy manaiky mihitsy a ny fanesorana ny famonjana zany any Rapanoelina ary za de anisan'ireo mampiray feo ako anatiny hoe tokony atao zay hamoahana ny Rapanoelina raha misy zany nietsika ao anatin'izay de anisany lohalaharana ao anatin' zany hoe tokony avoaka ny fonjy izy na de anisan'ireo victime atao anatin'izany groupe zany azany tenako tsy amiko kosa zay le nedivana foana hatram'izay ary nia question de principe foana hoe tsy mety disproportionné na mihoatra ny azo ekena kosa fa tsy mifanaraka ilay hoe fampidirana ponja ny olona izay nanao an'izany administrateur izany vokatr'izay eloka anenjehana le vesatra anenjehana anazy zany na le hoe chef d'inculpation zany ao anatin'ilay raharaha na io zany na tsy zany tiako hazavaina zany eo amin'ny lafiny lalàna ilay izy averiko indre mandeha tsy loi sur la cybercriminalité tsy code de la communication médiatisé zay mbola miatra tsy miatra tsisy décret d'application tsy fantatro mazava tsy zay no nanenjehana ny Rapanoelina fa ny mpitsara izay nanao ny famitorana azy kosa zany bensoana efson de nahita fa eo anivony droit commun na ny lalàna tsotra zany code pénal zany na ny fehezan-dalàna famaizana dia vory ny fepetra maha infraction na maha eloka an'ilay zavatra nataony Rapanoelina de ny hoe ny nanome alalana zany famoahana publication zay manao dénigrement na mamotika mihitsy ny fiainan'ny olona zany izay voaresaka tao anatiny ity groupe ity misy mametraka manko le adevitra zany hoe ka tsy fantatra kory nge zany hoe volavolan-dalàna inona na texte inona zany nanenjehana azy en tant qu'administrateur de maninona izy ve tsy namoaka tsy izy akory ny nanoratra an'ilay article tsy izy akory ny namoaka ny fanaratsiana ny anina sy anina tao anatiny de maninona moa zany no izy no enjehana ao anatiny de mitovy am'izay mihitsy ny bensoana efson le hoe zany hoe raha ny logika ny mpitsara zany zay azoko tsara tao anatin'le raharaha satria mbola misy andeha ataontsika angamba zany hoe misy vide eo amin'ny lafiny lalàna tokoa misy vide juridique zany tsy fantatra mazava zany hoe raha ty amina loi sur la cybercriminalité de tsy misy miresaka ny atao hoe administrateur na compte eo anatin'izany loi sur la cybercriminalité zany code de la communication ihany koa tsy misy mametraka mazava ny hoe responsabilité an'izany administrateur izany de no raisiny mpitsara zany
mpitsara-panao famotorana za tsy eto tsy critiquer na hoe mety na tsy mety zay fa napakevitra mpitsara izay fa manazava fotsiny zany ho an'le olona mametraka débat hoe tsy misy texte ave de ho azo enjehana le olona zany hoe marina zay raha eo amin'ny lafiny lalàna hoe misy élément légal aloha zany ahafahana mamaritra hoe ty zavatra ty de eloka matoa azo enjehana araky ny lalàna ilay olona any hoe enjehana eo anatrehan'ny fitsarana zany ilay olona fa ny lojika mpitsara zany raha azoko tsara satria rehefa nivakiko le resaka hoe inavy ny chef d'inculpation na nyvesatra ny ampangana ny Hiary Rapanoelina de hoe diffamation, incitation à la haine ary atteinte à l'intégrité zay no nazavaina zany hoe reo nyvesatra iampangana reo lafiny zavatra anankitelo reo anefa mbintsona efson dia faritany lalàna fehezan-dalàna famaizana zany na ny code pénal zany diffamation zany ange mbola ao anatin'ny code pénal malagasy mbintsona efson zany resaka atteinte à l'intégrité zany ange mbola ao anatin'ny code pénal le zany resaka incitation à la haine zany hoe ny ohatrany hoe zany hoe fampirisiana hankahala zany dia na ny fanalambaraka sy ny sisa zany de mbola ao anatiny zay code pénal zay avokoa zany hoe ny lojika mpitsara zany raha azoko tsara atao anatin'le raharaha de hoe nampitoviany lenta tamina directeur de publication Hiary Rapanoelina ma administrateur azy afaka mifiltre na manakana na tsy zany hoe manome alalana na tsia ny publication na ny zavatra mivoaka ao anatiny zay groupe na serasera na vondry tserasera antsoina hoe fifosana hanatsarana people gasy zay zany satria zany hoe marina fa le vide juridique zany de hoe any amin'ny hoe lay atao hoe administrateur mihitsy statut na administrateur mihitsy mbola tsy prévu anatin'ny lalàna gasy lalàna malagasy zany dia manina ry izy ny tompony andraikitra satria izy manome alalana afaka mamoaka na tsy zany hoe matoa zany afaka mivoaka amin'ny publication anankiray mbinitsorana efson de satria ny ekeny administrateur zay zany lojika no raisiny teo anivony fitsarana zany efa te ametraka hoy aho hoe ny problème ko anatin'ny ty raharaha ty mbinitsoana efson ny olona voapanga zany miaraka amin'ny fianakaviana efa manaiky ny andraikitra izay tokony ho ny antsoroany tao anatin'ilay raharaha fa ny mpamendry fendro indray ihany betsaka mpamendry fendro indray hoe ka tsy mety zany fa zao hoe ka zao hoe ka inona ny texte ka nareo ohatran'izao hoe fa efa nanaiky an'izay part de responsabilité an'izay ary efa ny admettre ry zareo hoe zay aloha de tena manaiky fa tamin'ny fotoana anankiray de dépassé tanteraky Hiary Rapanoelina tsy arantsony ny zavatra nivoaka tao anatiny io groupe antsoina hoe fifosana hanatsarana ny people gasy io de zahako nametraka an'izay fomba fijery anankiray zay hoe ny eloka ibaboana ho ny tompoko mody rariny ary za tianao antsoavo amin'ireo rehetra izay nitory za aloha tsy anisan'ny tory ny Hiary Rapanoelina oka aloha apetraka tsara mazava izay na de hoe victime tao anatiny aza ny tena tsy anisan'ny tory ny Hiary Rapanoelina za kosa nefa dia mametraka an'izay antsoavo tiako atao izay amin'ity andro androany ity ho antsika rehetra izay nitory ny Hiary Rapanoelina na ny député journaliste io izay antefany zao resako izao na ny mpanakanto io takany hoe Stéphanie sy ny sisa izay nanao an'izany fitoriana izany marina fa marary tena marary no hoe ary zay le teneniko hoe zany ndray kosa aloha tsy mba mametsiny ny olona nitory satria marary azy lay zavatra mitranga zay zany le zavatra misy kosa aloha marary ary tsy eo amin'ny toeran'ireo olona voakina ianao hoe vie privée na ny fiainany manokana mihitsy de ohatrany hoe mora zany mitenenka mitandrema teny manaovan'izao hoe zany moa adevitra anankiray mbola tokony apetraka mihitsy anatina fifampitezany tsika samy malagasy zany fa za zany mametraka hoe tout en comprenant parfaitement ny alahelo sy ny tahotra sy ndeha ataotsika hoe zavatra mafy ny zakain'ny olona victime n'lay zavatra nivoaka tao anatin'ilay groupe de mametraka kosa hoe efa ny aiky ny fianakaviana efa ny aiky mihitsy izy hoe ialana itsiny ifonanay fa tafa ohatra tokoa ny zavatra tao tamina fotoana anankiray moment donné fa tsy voafehy intsony ka
mialatsiny izahay am'izay victime rehetra mifona izahay raha nandratra raha niteraka n'izao zatsy ka za zany mametraka hoe nieloka ibaboana modirarina ny antefa am'izay zany am'ireo olona nitoro hoe efa nifona ny fianakaviany efa nanaiky ny part de responsabilité ny afandray manko raha hoe niziriziry izy hoe alao alala ny anarany any na alao anina ohatran'izao fefa nanaiky izy de za zany manao antsoavina amin'ny solombavam-bahoaka io na am'ireo olona victime izay nitoro io mba hametraka n'izay karazana indulgence izay zany na hoe hamela zany ny eloko ireo olona ireo fa zay tsy nanota tamitsika ianao ka hitorabato azy ozy ny fitenenany tenin'ny soratra masina everiko fa endrena izany fa endrenany hoe ndao hifamela fa tsy lozany zay ndeha ataontsika hoe tsy ampanakanto azy ara-panoela tsy lozany zay ndeha ataontsika hoe hifankahita foana zany ny olona nitory sy ny fampitory ao anatina fiarahamonina mbola hiara hiriary ao anatin'le fiarahamonina ihany tsy aleo mifamela ny azy zany zay no zay indrindra mankony ny ahy zany zay no tiako apetraka ao anatin'le ataoko le resaka tiako resahana eto de manodidina ny hoe nivoaka zany lay publication tao anatin'ny fifosana hanatsarana people zany hoe ilay responsabilité zany eto nalay andraikitra ara-panoelina zany de le hoe tsy vitany nanala intsony an'le publication tao anatiny fa be loatra de tsy arany na de efa napitra administrateur sy ny sisa ary izy de tsy vitandreo administrateur ireo fa niny administrateur moa de hoe any amin'ny commentaire zany le commentaire zany ony tsy hoe filtrena melo fa mivoaka aloha le commentaire zany de any amin'ny commentaire le olona zany manisitsisika de any zany ianao tsy maintsy mamafa de rehefa tsy vitanao mamafa le commentaire de ohatrany hoe responsable ihany koa ianao zany ao anatiny zay administrateur anao zay ka za zany te ametraka eto mbintsona evson le adevitra apetratsika fa sao de isy anafangaro tokoa le resaka manko am cas précis ny ara-panoelina no resahako hoe efa niaiky eloka izy niaiky eloka ny fianakaviany andao ifamela amin'izy ireo zany fa ny eloka ibaboana modirariny ary za de anisan'ny taky mampiray feo ny tokony amoahana azy ao anatiny zay raha zay nanenjehana azy izay za koa anisan'ny mametraka hoe tsy mendrika ary disproportionné tafahoatra raha ohatra ka sazy amponja zany hoe tsy azo fanagadrana zany peine d'emprisonnement ferme zany no mena azy ao anatiny ty raharaha ty ny vaovao manko mivoaka mbintsona evson de hoe amin'ny 7 ny volana febroary ho avy zao zany any hoe amin'ny herin'ny talata zany ny raharaha mpitsarany hiary-rapanoelina zany ka za zany mba miantefana ampitsara na tsy sanatria hoe te influencer any didi-pitsarana fa zay le mahatonga ako miteny hoe lay disproportion zany eo am'lay mety le vesatra iampanganazy sy ny mety ho saziny any ny tiako asiana tsindrim-peo zany ka zay no raha ohatra hoe io manko ny code de procédure pénale ambinitsorana so mametraka hoe le izy ty manko raha keloka zany raha sanatria raha hoe tsy hoe raha sanatria raha engane zay nga maromana kokoa monsieur désisté na hoe misintona ny fitoriny zany ny pitory de le action publique iny tsy éteinte zany tsy maty iny zany raha tsy ny eo anivon'ny fitsarana zany manapa-kevitra an'iny izany hoe mba ho bonne influence ho an'le fitsarana zany raha ohatra ka manaiky tsika nitory azy mba hisintona an'izay fitorina izay de mba ny mpitsara izy zany miankina amin'ny fahendremy tsara miankina amin'ny indulgence mpitsara zany zay no anaovako antso ao anatiny izao resako izao apetrako kosa nefa tsy mitovy mihitsy izany fangatahako izany amina resaka hoe fanodidinam-bola-panjakana ohatra na crime hafa ohatra zany ao anatin'ilay rarana hoe fanondranana bois de rose na fisolokina sy ny sisa tsy mitovy mihitsy ny zany satria azo raisina zany hoe sao de isy andeha hiteny manko hoe karaha ohatra zany ifona ny olona nanodikodi-bola-panjakana na ifona ny olona nanondrana bois de rose ry lalatina de andeha hiteny koa zany ve lalatina io ny eloka ibaboana modirariny tsia zay le teniko hoe arakaraka lay le
le importance san'lay vesatra iampangana azy ny tiako resahana ao anatiny satria marina tokoa zany mpanao bois de rose nge mbola miriary mpanodikody mbola mpanjakana nge tsy labolabo anatina fiara tsara tare anatina trano tsara tare fa ny olona nanao diffamation mikadry ny aponjy zany tokoa nge le débat mipetraka zao mbitsoana evison marina fa araky ny lalàna aloha de mety hoe tsy hoe mety fa misy sazy zany atao am'izany diffamation zany fa zay le isariako ny saintsika rehetra zany hoe tokony atao mifanahaka zany zay mihitsy mbola hoe proportionnalité tokony atao mifanahaka zany lay sazy izay mivoaka kosa malona eo anatrehany raha ampitahina zany maromana kokoa raha ampitahina amin'ilay eloka izay aninjehana le olona anankiray zay no mahatonga ny hoe raha ohatra bois de rose dia mikatra le olona tsy misy olona mihitsy andeha ho adalaka andeha taky hoe avitsory le olona fa efa nanao fangatahana fametrapy fangatahana fifonana ohatra na fiakekeloka zay zany le tiako apetraka sao de misy mampifangaro an'izany resaka zany tokoa manko mbentsoana ifson fa za zany te mazava tsara ny teniko hoe indépendamment an'izay mpamendry fendro any ambadika rehetra any indrindra ireo mpanao facebook tsy mahasampotra ireo mpanao facebook ireo nge mbintsona efson nandetika lalina ny fianakaviany Hiary Rapanoelina sy Hiary Rapanoelina indrindra ireo zay nitondra fanaratsiana samihafa tao anatin'le groupe kanefa rehefa aveo tsisy mipotra kory na kely ka za zany teny hoe aza mieno an'le famendry fendron'le olona mahay miresaka ao anatin'ny facebook de manière anonyme ao ambadiky ny écran ny téléphone ao ambadiky ny écran ny ordinateur iny fa sy ny compte fake sy ny sisiny fa ny azany te ametraka hoe misy fianakaviany Hiary Rapanoelina misy ny vady amanjanany naharary latsa-dranomaso mihitsy le ramatoa tamin'ny valandritsaka ho an'ny mpanao gazety zay nataony marary zany mahita hoe ny zanaka mbola kely ary netiny tao mihitsy ny zanany tamin'le valandresaka ny ray any aponja ny ray mpianakaviana any aponja marary zany na izay ihany aza maha-olombelona ilay ataontsika hoe fibre le maha-olona fotsiny zany lafiny ataontsika hoe humain ao anatin'le raharaha zany zay no mahatonga hoe efa anatra izay hoan'ny mety hoe mbola manam-pikasana anao tranganjavatra tahaka an'izany de tokony ho raisina amin'izay lafiny mahanatra azy zay dia efa ampy zay sazy no efaintany aponja izay na de atao hoe tsy sazy koa kory aza nge satria fitazohana aponja vonjy maika nge mbintsogana efson no nanenjehana azy zany hoe nititsika tenenina de hoe mbola tsy sazy akory io mahazo azy mbola tsisy raha-pitsarana akory fa zay no mahatonga amin'ny teny zany hoe efa mba ampy zay raha ohatra ka nisy lesona mba tiana nomena azy efa mba ampy zay lay fioara-pefy tao anatiny zany efa mba voaonitra zay fotoana ny janonana tany amponja izay rarany loatra kosa raha ohatra ka misy ny tokony amoahana azy zany am'izay fa 20 ny volana febroary izay de manatena ny fahendren'ny mpitsara manatena ny fahendren'ireo nitory zany hoe zava-dehibe ary efa dingana natao ange andeha ataontsika hoe tena ampanetretena mihitsy ny nanaovan'ny fianakavianan'ilay hoe zay dia miaiky fa misy andraikitray tao ary zay de maneho fifonana zay de miaiky hoe nisy ampahana atsona zany zay nataonay tao anatin'ilay tranga de miaiky mihitsy zay hoe dépassé zay tamin'ny fotoana anankiray tena nioatran'izay tsy voafehy intsony zany tamin'ny fotoana anankiray de efa mba niaiky an'izay izy ireo inona moa ny maharatsy an'izany amin'ny fihavanana malagasy mbintsona efson tokony mba efa ampy zay sazana azo azy zay tokony ataony famoahana azy any aponja zay zany le adevitra tiako napetraka ao anaty le raha ho antsika victime aza mieritreritra mihitsy hoe miremettre en cause ko sao de tenindray manko tsika hoe ka tsy lalatina tsy naharary any lalatina zany fa naharary anay fantatro mihitsy hoe tena naharary le izy fa zay le niteneniko hoe io koa nge mba misy fahendrena ihany bentsona efson tokony prévaloir zany ao anatina tranganjavatra tahaka antony de zay zany le tiako apetrana za sady micomprendre tsara ny olona nitory hoe narary ary tena mahavaivay tsy mampahita tory io zavatra io indrindra ho an'ny vady amanjanaka sy ny sisa hoe ahoana moa zany ny ainana fa hoe misy manao menace ny vady misy manao menace ny zanaka tsy fantatro marina fa tena mampitaitaina izany marary zany misy nde atao hoe dignité anao zany voakasika ao anatin'le zay le hoe atteinte à l'intégrité na morale io zany fa tsy hoe tsy fizika moa le voakasika ao anatin'le izy de marary tena micomprendre an'izay fa tsika tsy sanatria akory ka hoe andeha anenjy dretsy na anao tsindrofa lafika hoe efa any io de lao hoany mihitsy aloha iporirany etsia ngamba tsy fotom-pisainana malagasy zany fomba fijery zany efa ampy zay fotoana ny janonany tany aponja izay efa nisy dingana goavana be nataon'ny fianakaviany zay
tsy azo tsinitsoniavina kosa hoy de ny fanekeny andraiky ny tao anatin'le raharaha mba enoy izay faut comprendre aussi zany ty fianakaviana ty zany mila mba comprendre azy ihany koa isika rehetra hoe marary zany manana vady manana zanaka, manana dada, manana zanaka, manana piraitapoa any amponja izany. De zay no mahatonga atsika amin'ny teny hoe rariny loatra ary mba anisan'ny takina ny anisan'ny mampiray feo am'ireo izay mitaky ny famoahana azy avy any amponja na ny tsy fanomezana azy sazy ara-pigadrana zany peine d'emprisonnement ferme zany isika ao anatin'izay raharaha izay. Engane mba hipetraka ny fahendren'ny rehetra ao anatin'ity raharaha ity, ny désistement na ny fanotsoahana ny fitoriana hoy zay mety ho ataon'ireo victime zany. Zay ny rariko ary anaovako an'izay antsoavy izay dia mba ho raisiny eo anivon'ny fitsarana zany ho dingana goavana be ihany koa ary anamora izay famoahana any Hiary Rapanoelina izay avy any amponja izany hoe mba anamora zany ny famonona ilay action publique izay mandeha eo anatrehan'ny fitsarana. Zay zany no tiako azavaina ao anatin'izay resaka nataoko izay.